mety isy fotoana na isy fotoana ianao amin'ny fiainanao anana eritreritra hoe tsy tianao ny ray aman-dreninao. Tsy tianao ny ray aman-dreninao satria tsy mafeno ny zavatra ilainao. Tsy mitovy ny fanao ny ray aman-dreniny hafa dia matetika avy amin'izay foana no ankalana ny ray aman-dreny, avy amin'izay foana no itizerana amin'ny ray aman-dreny, ary avy amin'izay foana no andatsana ny ray aman-dreny. Satria tsy mafeno ny zavatra ilainao, tsy mitovy amin'ny ray aman-dreniny hafa. Ny ray aman-dreniny hafa mahavita mamela ny zanany voakalina fa ianao tsy mahazo mivoaka dia tezitra ianao satria tsy mahavita ny zavatra ilainao ny ray aman-dreninao. Ohatran'izay no nahazo an'ity tovovavy anankiray ity. Teo ampiterahana an'ity zazavavy kely ity no maty ny reniny. Maty satria tsy ampiny teo ampelan-tanana, nefa ny zavatra nilaina teo ampiterahana be dia be. Nanomboka teo dia ny rainy no niezaka nanao izay fomba rehetra hitovizany amin'ny zanaky ny hafa. Nalefa tany am-pianarana, nozarainy fitiavana, nataony daholo izay fomba rehetra. Enina dia manana tsy fahato momba nanara-batana aza ny rainy dia niezaka foana. Ary izay tsy fahato momba nanara-batana izay moa no entin'ny ankizy mananiany azy sy manaratsy azy. Nanomboka teo no nankalan'ny rainy satria tsy mitovy ny rainy hafa. Tsy nasakana ny rainy nefa izany naneo fitiavana azy isan'andro isan'andro. Enina dia eny na dia tsy tsapan'ity zanany ary ny fitiavany azy. Dia indray andro nisy namany nanasa azy hamonjy ny tsingeritoana naterahan'ity namany. Vao teo am-bavahady fotsiny nefa izy dia efa tsapany ny fahasamihafana nisy teo aminy sy ireo olona hamonjy ny fety. Vao ny teo ivelany ihany izay, fa rehefa tafiditra tao anatin'ilay toerana nanaovana lanonana izy dia vao mahay nahita fa maro ny zavatra tsy ananany nefa ananany zanaky ny hafa. Ary tao anatin'ilay fety ihany koa no nahitany fa ny ory tsy avany manana. Dia vao mahay nasehon'ny reto namany fa misy ny fahasamihafana teo amin'izy ireo. Dia iza moa no mahazo tsiny fa ny rainy satria ny rainy no mahatonga azy tsy anana mitovy amin'ny ananan'ny hafa rehetra. Enina dia efa miezaka isan'andro isan'andro ary ny rainy manao izay fomba rehetra, ary ndray andro ary dia entana tao an-trano ihany no namidin'ity rainy amaliny ny etaetan'ity zanany. Nofonofon'ity zanany moa dia nitovy amin'ny namany mba te anana finday rahitra mitovy amin'ny namany, mba te hisakafo izay zavatra tiany rehefa fotoana ilavany azy. Dia miezaka ny rainy manao izay fomba rehetra nefa atezerana no avalin'ity zanany azy. Alohan'ny tohizan-tantarany dia ampafantatra anao ny IMT ny transfert d'argent à l'international ny fokarin'ny Airtel Money. Izay fomba iray aingana ary azo antoka ahafahanao mandray ny vola raha mampiasa an'ireto fandefasana vola ireto ianao. Ary ireo olona efa mpandefa vola amin'ireto karazana fandefasana vola ireto konkoa dia fantarao fa afaka alefanao directement amin'ny Airtel Money an'ny olona akaiky anao ny vola. Raha tsy manana Airtel Money moa izany ilay olona akaiky anao dia manokafa Airtel Money. Dia ianao ilay mijery eo, mba metezana ianao 2 minitra
eo amin'ny toerana rainy, inona no ataonao? Mety nandray fepetra ianao, fa ny rainy niezaka isan'andro san'andro, tsy nangataka fotoana fa naneho amin'ny fomba rehetra fa tiany ny zanany. Enina dia tsy mahafeno fepetra ny ilain'ilay zanany ary ny fitiavany. Dia raha ianao no teo amin'ny toerana, raha ianao ny aina ny zavatra niainany, ngamba tsy zakanao hoe nanao izay fomba rehetra ianao anehoanao amin'ny zanakao fa tianao izy, nataonao daholo izay fomba rehetra mba hitovizany amin'ny zanaky ny hafa, ary tsy nangataka fa-tsy ny fitiavana ianao. Nefa inona ny tambiny? Inona ny tambiny zavatra nomenao azy hatramin'izay? Avinavina, teny marary, alahelo, izay no mba azonao taminy. Dia rehefa mibahanao am-ponao izany rehetrarehetra izany, marary ny fonao, marary ny sainao, mibahanao am-ponao sy ao an-tsainao izany zavatra rehetra izany, nefa tsy tsapany fa tsy anazy ny fotoana. Ny antony anaovany an'izany dia tsisy tompony fotoana izy mianaka. Dia hitanao fa tsisy tompony fotoana marina tsika, tsisy malala hoe roviana, iza ary aiza no mety andehanan'ny olona eo akaikinao na ianao. Dia ohatran'ity vehivavy ty ianao rehefa tsy mahay manararoatra ny fotoana tokony iarahanao amin'ny olona tena tianao, mizara fitiavana, tsy mila tambiny aminao, nanome fitiavana feno anao, tsy nisy tambiny, tsy nisy fepetra, nefa tsy norarahinao no tsy nitsoniavinao. Dia rehefa tsy otsony ilay olona vao tsapanao ny fitiavana, dia tonga amin'ilay fitenenana ianao hoe nenina. Nenina satria tamin'izy teo tsy vitanao izay tokony nataonao taminy. Dia anisan'ny zavatra marary indrindra izany hoe nisy zavatra vitanao, hainao, ary tsy nila fepetra, tokony nataonao tamin'ny fotoana nilavana azy, tsy nataonao ka nivadika fanenenana. Aza miandry fotoana hoe hanenina, fa ataovy izay zavatra tsapanao fa vitanao eo no eo. Aza miandry fotoana na fepetra tsara vao anana heritreritra aneo fitiavana, any olona maneho fitiavana anao, satria marary miaino an'izany teny izany hoe raha tsy tsapanao ny fiziko dia ho tsapanao ny fahabangako. Ka averiko ihany hoe aza mangataka fotoana fa tsy tompon'ny fotoana ianao, ary aza tiany fa ny atao hoe fahasambarana akory tsy hoe manana an'izay ananany rehetra, fa mahay manaja sady izay efa eo am-pelantanana. Averiko farany ho antsika rehetra izay mampiasa an'ireto karazana fandefasana vola izay hitantsika amin'ny sary reto, fa afaka alefanao directement amin'ny Airtel Money an'ny olona tianao andefasana vola izany. Mazava ho azy fa raha tsy manana Airtel Money ny olona tianao andefasana vola dia mila manokatra Airtel Money. Izay fotsiny dia voaray vola alefanao, tsy mila hoe makaiza na makaiza, fa ohatra ny dia vita chocolat.